Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomeraba antsika revako malahatra trity alatsinainy fa 7 ny volana mety ny mofinaina voalahatra oantsika nio dia ny Efesianina toko fahadimy Efesianina toko fahadimy andininy favalo ka hatramin'ny faha 1 amby 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay akasitrahan'ny tompo ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mahamenatra na dia ny milasany aza. Fa ny zavatra rehetra raha narina dia asehony mazava, fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoatsy ianao izay matory ary mitsanganana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondratenareo tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ka raha raoty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala. Fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Fa aoka ho fenona ny fanamasina. Ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny firanary ny tononkera-panahy. Dia mihira sy mikalaom-ponareo amin'ny tompo. Misaoran'Andriamanitra Ray Mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, sady mifanaiky amin'ny fahatahorana any Kristy. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina ity zara mofinaina ho antsika anio ity. Ny Efesianina izay monina amina tanàna lehibe, Efesosy dia isan'ny tanàna lehibe indrindra ary tamin'ny faritra Asia Minora iny, tany nanan-karena, tany nanana izay maha izy azy, ary nisy fiangonana izay nanoratan'ny tompo manokana ao hitantsika amin'ny bokin'ny Apokalipsy, nanoratan'ny tompo manokana nampitondraina taratasy manokana ny kristianina tao Efesosy na fiangonana tao Efesosy, Apokalipsy toko 2. Tao Efesosy no niangona ry Jaona apôstôly, tao Efesosy koa niangona ry Maria, fiangonana izay voataiza sy voakolokolo Paoly nanangana azy, saingy ireo apôstôly maro dia nivezivezy tao amin'ity fiangonan-dehibe tany Efesosy ity. Eto ary dia misy fiainam-panahy na toe-panahy vitsivitsy tian'ny Paoly ananan'ny kristianina tao Efesosy. Ny voalohany indrindra dia amin'izay mofina eto am-piratana antsika moa izany, 9 ka hatramin'ny 20 izay zara mofinaina, dia ny voalohany indrindra dia izay teneniny dia hoy izy manao hoe mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tian'ny Paoly ananan'ny mpino ao Efesosy ry havako dia olona mandeha tahaka ny zanaky ny mazava. Amin'ny 7 izy manao hoe ny vokatry ny mazava, na ny raha miteny hoe vokatra io dia karpos ny ampiasainy azy, voankazo. Ny voankazo ny mazava tahaka ny zava-maniry zany lay mazava dia misy vony. Dia ny karpos ny mazava ozy na ny voankazo ny mazava dia ny fahatsarana rehetra, ny fahamarinana izay ambaran'ny Paoly hoe dikaiosonera ny tena marina dia ny rariny, ary ny tenen'ny faharoa dia ny fahitsiana na iny ilay ataontsika hoe aletheia. Zany hoe Paoly zany dia manazava fa tokony ho toetra mandeha ho azy, tokony mamoa ny fahamarinana, ny fahitsinana, ny fandeferana koa aza, ny fahalemem-panana, ny rariny, tokony voankazo mandeha ho azy, ny fahazavana ao anatin'ny mpino zany dravako malala. Ny mpino dia ambaran'ny Paoly fa tokony mandeha ho azy tokony mamoa fahatsarana ho azy ny mpino. Ary tokony mivoaka ny anatin'ny mpino ny fahamarinana sy ny fitadiavana ny rariny. Raha ny mpino zany no manao zavatra tsy ara-drariny
na miala amin'ny fahamarinana tena izy na koa ny mpino no mamovo ratsy any hoe tsy ahitana fahatsarana fa mety ohatra hoe ny voratsy tenenin'ny tompo de mety ohatra hoe miteny maloto ny fitenenan-dratsy isan-karazany ny fitondratena tsy mendrika de am'izay fotoan'zay tsy mandeha araky ny mahazanaky ny mazava mpino mandeha tahaky ny zanaky ny mazava mamoa votsara na mamoa ny voankazo ny fahamarinana sy ny voankazon'ny fitiavana voankazo ny fahalemem-pana sy ny fahatsarana rehetra dia ny fahatoem-panahy faharoa rehefa koa marary mindininy faraikabiny folo to izy manao hoe aza de miray na aza miray mihitsy amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa io de efa tenen'ny Paoly ary efa tenen'ny Jaona koa aza miteny hoe aza misakaiza amin'izao tontolo zao aza misakaiza amin'izao tontolo zao na koa aza miray amin'ny asan'ny maizina ny hoe miray amin'ny asan'ny maizina dia lay miray tsy kombakomba amin'ny asan'ny maizina miray tsy kombakomba amin'ny faharatsiana zany miray tsy kombakomba amin'ny fantatra fa zavatra efa tsy mety miray tsy kombakomba amin'ny fantatra fa zavatra efa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia amarininy zao tontolo zao zay moa mahampanota ny mpanota de zao mahampanota ny mpanota de zao ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de hamarininy ekeno ny sitrapon'Andriamanitra ary miady fo mihitsy azy izy manamarina ny zavatra zay efa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de mbola ataony hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany de manoloana ny reny ny mpino de mangina andradraita de manamarina ireny zavatra ireny tsy mety ataon'ny zanaky izao tontolo zao ireny takizay nitranga tany Efesosy dia i Paoly zany eto de manazava manao hoe ny toe-panahin'ny mpino de tsy sakaizan'izao tontolo zao eto anivon'izao tontolo zao izy no mitoetra ny monina Jesoa efa nivavaka ho an'ny mpino Jaona toko fahavalo ambin'ny folo manao hoe za ange tsy manao anao hoe tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo zao fa mangataka aminao kosa ny mba hiarovanao azy amin'ilay ratsy ny mpino eto amin'izao tontolo zao de mpino fanasina sy fahazavana fa tsy mpino zay miray tsy kombakomba na manaraka ny fanaon'izao tontolo zao toe-panahin'ny mpino zany mpino mahajony tsara mpino mahajoro tsara mpino manana fiainana mitoetra tsara fona mitoetra tsara de mandeha tahaky ny zanaky ny mazava izy ka mamoa ny fahatsaram-piainana sy ny fahamarinana mba amin'ny fahitsiana ary faharoa koa mpino tsy misakaiza amin'izao tontolo zao fa ny fahatelo rehefa koa malala dia andiny fahatelo fadimy ambin'ny folo hoy Paoly manao hoe aza dia mitondra tena tahaky ny adala fa tahaka ny endry ary miveriny indroa io teny hoe adaladala io rehefa koa malala tsy eo amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo ihany fa miteny ko Paoly manao miteny andiny fafito ambin'ny folo manao hoe aza manao adaladala rehefako kristianina tsy mitondra tena tahaky ny adala miteny hoe adala dia tsy mahatsiaro saina tsy mandray anatra tsy mety mandray torohevitra manao zavatra tsy ampeverana manao zavatra tsy miaraka amin'ny fieritreretana sy ny fandalinana zay natao hoe adala am'izao ohatra masina ary dia lazaina tsotra rehefa koa malala eto zany Paoly de manao hoe zany kristianina mitoetra tsara zany ny fiainam-panahin'ny kristianina dia kristianina nampino zay voasainany tsara ny zavatra ataony voalanjany tsara ny antony sy ny vokany voalanjany tsara ny dikany fanapahan-keviny mitondra tena tahaky ny endry tsy manaonao foana zany fantany ny teny alohan'ny vavany fantany ny fihetsika ataony fantany ny akony ny zavatra ataony amin'ny fifandraisany amin'ny hafa na zay rehetra mety ataony ka amin'ny fifandraisana amin'ny hafa na fifandraisana amin'Andriamanitra mitondra tena tahaky ny endry ny adala eto dia tsy voatery hoe ilay adala saina raky ny eritreretintsika marary saina sanatria natraty ny areti-saina tsy zay loatra fa tena adala amin'ny lafiny ara-panahy mihitsy tsy mahay mitondra tena araka ny sitrapon'Andriamanitra ary betsaka ny olona tsy mahafantana ny sitrapon'Andriamanitra na mahafantana ny sitrapon'Andriamanitra fa mbola minimanao zany ihany lasa tsy manana toe-tsaina mahay manavaka hoe ty mety ty tsy mety adala ny kristianina mitoetra tsara de kristianina zay tsy manao fomba ny adala mandanjalanja tsara zany inona ny tokony atao inona ny tsy tokony atao inona ny vokatry ny
fa ny fahatelo fa efatra avako malala de ho ihany izy manao amdiny vahina ambiny folo manararaotra ny andro azo anaovatsoa mpivarotra ny akabeazan'ny kristianina tao efesosy ary ty atao hoe araraoty ny andro azo anaovantsoa ity de tena voambolan'ny mpivarotra mihitsy ity eto-piaratanantsika ity araraoty ny andro azo anaovantsoa lay matoateny agorajo dia milaza fakana tombony zany hoe mahaiza maka tombony fantatry ny efesianina tsara nydikany teny hoe maka tombony raha miteny zany raha miteny paoly eto hoe manana araraoty ny andro azo anaovatsoa de zao mahaiza ianao maka tombony amin'ny andro azo amin'ny fotoana aza manarinary fotoana fotsiny araraoty na ataovy misy tombony ho amin'ny filazantsara amin'ny fanaovana asa tsara ny fotoana ny fotoana rehavako malala de sarobidy fa betsaka ny olona na ny mpino mamono antoka amin'ny fotoana satria tsy hainy ny mampiasa ny fotoanany fa paoly de miteny manao hoe maka ianao tombony ataovy zay azahoana tombony amin'ny fotoana io aza lanilaniana fotsiny ny fotoana tsy anao fa ny fotoana n'Andriamanitra asio hevina ny fotoana lanjalanjao ny fampiasana ny fotoana itsika rehavako malala de ndraindray na manao fotoana manolona aza de ndraindray ary itsika ny fotoana ny olona ny fotoana omen'Andriamanitra atsika ndraindray tsy ampiasaintsika araka ny tokony ho izy dia eto rehavako malala miteny ny tompo manao amin'ny alalan'ny Paoly miteny manao hoe araraoty ny andro azo anaovatsoa de ampiasao araka ny tokony ho izy zany ampiasao mba hampisy vokatsoa io fotoana ny menanao io eto Madagasikara de tsika manana fotoana lava ny 4 ora ihany fa satria tsika mipetraka ty amin'ny tany monina ty amin'ny tany tropikaly de misy masoandro mandrakariva de misy masoandro de lava be ny andro de ndraindray betsaka ny fotoana aritsika ndraindray manokondresaka etsero la ny andro mitety ndraindray io le tenen'ny Paoly hoe miraharany eny ny olona lasa mitety birao mandany resaka lasa mitety tokantrano mandany resaka ndraindray mbola misy ara-mo tanora mbola mitaingy tambona tahaka zany am'izao andro izay efa fotoana mampiezakazaka zao dia mbola betsaka ny olo zay mandany fotoana tsy amin'ny zavatra tsy mahasoa mandany fotoana amin'ny zavatra tsy mitondra fampandrosoana ara-panahy na fampandrosoana ara-tsaina mihitsy aza dia eo ary avako malala Paoly manazava amin'ny mpino manao hoe zany mpino ny toetra tsara zany de mahafantatra fa io fotoana io de an'Andriamanitra ary tsy amin'ny fotoana rehetra kory no ahafahanao manao zavatra tsara tsy amin'ny fotoana rehetra ny toro aza mba natakatra manao hoe mandehana de ny malaina fa rehefa mazoto tsy afaka tsony araraoty ny fotoana sy ho vidiny lay fotoana sy ho tombony lay fotoana ny menanao fa tsy amin'ny fotoana rehetra kory no ahafahanao mizara ahafahanao miezaka ahafahanao manangan-javatra de zay ny dikan'io teny io hoe mpino manararaotra ny andro azo anaovatsoa mahay mampiasa ny fotoana hanaovana zavatra tsara fa ny manaraka rehavako malala de hitatsika amin'ny andininy fa 20 ho ihany koa izy manao hoe tsy olona tsy mamy divay tsy de ny divay loatra raha baky teny tamin'ny andron'ny Paoly moa de ny divay de zavatra andavanandron'ny olona tamin'ny fotoan'andron'ny Paoly zavatra nandeha ho azy tamin'ny Grika ny fisotron'ny divay zavatra andavanandro zany indrindra amin'ny fotoan-dehibe na tahaka zany de Paoly eto manao hoe tandreminareo ny manao mamy divay tandremo ny tsy mahatsiaro tena ka tsy mahafety tena eo anatrehan'ny divay satria taratry ny fahambanitsainy zany tamin'ny Grika ny olona mamy divay dia olona tsy mahafety tena olona tsy mahafety saina ny fahamamona mihitsy zany dia midika fahambaniana ara-tsaina tamin'ny Grika midika olona tsy raha amin'ny andro antsika de tenentsika hoe tsy civilisé satria tsy mahafety tena tsy mahalala onony tsy mahafantatra ny tenany hoe hoe etsy tsy mahazaka na tsy hatreo ihany ny zavatra mba mety hosotroko dia tena taratry ny fahambanitoena mihitsy zany tamin'ny andron'ny Paoly ary amin'izao andronantsika zao moa de vao maika isan'ny firenena misotro toka betsaka indrindra tsy hoe tsika akory ny voalohany
fa isany firenena mahery misotro toka isika raha oharina amin'isany mponina satria misy toka gasy eto amintsika misy betsabetsa isan-karazany ary mirary de mirary ny vidin'izy ireny mora hita etsery io eraky ny elakelatrano de ahitanao toka gasy zava-mahadomelona mamamo miteraka misy mamy de miteniteny foana manimba zavatr'olona manimba fihavanana misy mampiasa herisetra mampijaly zanaka mampijaly ankonana rehetraretreny de raha jerena amin'ny soatra masina dia karazany hoe fahambany toetra ihany tsy vitany hoe fahotana fotsiny ihany fahotana ra-panay mazava ho azy fa eo anatreha maha olona mihitsy dia midika tsy fihezatena de eto-po za manafatra hoe zany mpino zany dia olona mahafetena olona mahay mitondra tena mahafantatra ny sahaza mahafantatra ny mety amin'ny tena mahafantatra ny tsy mety amin'ny tena mahafantatra ny toerana tokony anaovana an'izao sy ny zary rehavako malala fivavahana kristianina nge rehavako malala fivavahan'ny olona ataontsika hoe misaina sy mieritreritra ary mahafinaritra ny teny grika rehefa miteny manao hoe mibebaka izy fiovantsaina zany hoe fivavahana kristiana de fivahan'ny olona misaina fivahan'ny olona ary saina ary vatana ary fanahy fa tsy hoe fivavahan'ny olona entin'ny nofo na entin'ny filana fotsiny ihany ka de manao zay daniny kibony rehefa aveo mananaka de hoy Paoly manao hoe mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary notonkiram-panahy ny toe-panahy impiny manaraka dia mifampizara zavatra tsara mifampizara ny tenin'Andriamanitra betsaka rehavaka ny kristianina mbola lany andro manao resa-pony resaka tsy mampandroso resaka tsy mitondra fahatsarana fahalalahera manimba ny fiainan'ny olona hitantsika eo anatin'io Facebook io zany betsaka ny kristianina na pino de dralay raha miafina ao ambadika anarana miafina ao ambadiky ny anarana tsy fantatra mazava de manararoatra miteny an'zaty sy miteny an'za ro tsy fahendreny zany raha kristianina ny pino dia samijoro am'izay heviny ary tsy miafina ao ambadiky na anaram-bositra na tahaka zany ary de mahavita manaratsy na mahavita manimba fiainan'olona mahavita tsy zany ny pino de avako malala tsy kanosa tahaka zany ny pino dia olona mijoro amin'ny heviny ary tsy mandany fotoana ny anaratsiana ny hafa betsaka ny zavatra azo resahana de ny tsara ny resahana rehavako malala zay ny dika ny teny hoe mifampilazana reo amin'ny salamo amin'ny tonkiram-panahy miraha mikaloha mponareo amin'ny tompo misaotra an'Andriamanitra ray aman-dakariva zany ve ny hitantsika rehavako malala anaty Facebook ny pino na eny ambavany pino ny fiainana andavanandro nefa pino ka raha mipino aza manao an'izany maika fa ny tsy pino inona mono andrasanao amin'ny tsy pino raha ianao pino aza na isika pino aza ny ao anatin'ny Facebook tsika ny ao anatin'ny taratasy alefatsika na tahaka zany misy teny mampamenatra io tenen'ny Paoly amin'ny andininy fa sivy manao hoe afaraika ambin'ny folo manao hoe miasa ny maizina zay tsy mahavokatsoa fa izay ataony eo amin'ny afina de mahamenatra na de milaza zany aza miafina ao anatina anarana tsy fantatra na tahaka zany dia manararoatra milaza zahatra tsy mendrika na zahatra mahamenatra ny pino rehavako malala de zao loharanony vaovao mahafaly loharanony zavatsoa loharanony fifaliana ny pino dia tsy mpitondra fisarahana ny pino tsy mpitondra ady ny pino tsy liana ady fa ny pino dia mitondra fandrosom-panahy ny pino de mpitondra fandrosoana amin'ny fiarahamonina zany ny pino rehavako malala zany isika de zay mahatonga amin'ny Paoly manantitrantitra mitony taratasy tony mba hananantsika toetra mendrika mitondra tena tahaka ny endry ary ny farany de izy manao hoe pino mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy lay hoe pino mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy rehavako malala de mazava tsara pino zay mifanaja pino mifanaja zay mihitsy ny tena rabaky teny kristianina mifanaja izy amony avako ny andrasana ampianatra ny fifanajana tsy ny pino ve mahay mifanaja mahay mifanome voninahitra efa tenen'ny Paoly any io amin'ny Romanina 12:20 ny hoe mitaria amin'ny fifanomezam-boninahitra pino mahay mifanaja mifanaiky mifandefitra ao anatin'ny fanajana
fa tsy mpino mifanala baraka, mpino mifanaratsy zany randray nefa samyy kristianina. Revako malala iza no aviny ty tany onenantsika ity, ny kristianina revako malala. Iza ny tokony hitondra fandripahalemana, iza ny tokony hitondra fifaliana, iza ny tokony hitondra fiavozam-panahy, iza ny tokony hitondra ny fanantenana eto amin'ity tanydray feno korotana sy tebiteby ity. Ny mpino revako malala, isika mpino. Ary rehefa manana ireo toetr'ireo ianao, mandeha tahaky ny zanaky ny mazava ka mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana, tsy miraitsokombakomba am'izay tsy fahamarinana sy toetra tsy mendrika isan-karazany. Mpino mitondra tena tahaky ny olona misaina sy meritreritra, mandanjalanja ny fietsiny. Mpino mahafetena, mahay manararaotra sy mampiasa ny fotoana mba hizarana fiainana, ahafahana mampandroso ny hafa. Mpino tsy mitady animba ny fiainan'olona fa mpino milaza vaovao mahafaly. Revako malala, raha izay no iainan'ny mpino de miovy zao tontolo zao revako malala. Zay toetra zay nefa ny mahatonga ny mpino, mahatonga antsika kristianina tenenin'i Jesosy manao hoe ianareo ange ny fahazavany zao tontolo zao. Fa raha ohatra ka miala am'izany toetra zany ianareo de zao maizina lay mazava. Revako malala, manomboka herinandro vaovao izy sika, de andeha revako malala amin'ity herinandro ity mitondra tena tahaky ny endry. Tsy mitondra tena tahaky ny adala, fa mitondra tena tahaky ny endry. Ezahintsika iankinitsika amin'Andriamanitra ty herinandro ty, mba hitondrantsika vokatsoa an'ny hafa, mba havokatsoa amin'ny hafa ndray ty, ho an'Andriamanitra soa an'ny hafa ndray ty herinandro vaovao men'ny tombo antsika ity, zay nanomboka omaly. Tsy mahavita izany tsika revako malala raha tsy miaina amin'ny fiainam-bavaka. Ny fanahy mety ihany, fa ny nofo no tsy mety no mandaho Jesosy tsy manaiky. Ahoana ny atonga ny nofo anaiky? Anaiky ny fanahy dia hoy Paoly miteny manao hoe ny fanahy ihany no aminonareo ny asan'ny nofo. Inona ny asan'ny nofo? Ny asan'ny nofo mitaona antsika hiala am'izany fahazavana tenenin'i Jesosy zany. De inona ny tokony ananantsika? Fiainam-bavaka amin'ny alalan'ny vavaka. Revako malala, tompony amenao herim-po hivavaka, herim-panahy hivavaka. Handehananao amin'ny fifaliana indray mamakivaky ity herinandro ity. Ho modely ianao amin'ity herinandro ity. Ho alay tahaka ianao amin'ity herinandro fa manomboka ity. Ary avokatsoana ianao amin'ity herinandro fa manomboka ity. Lay Jesosy Kristy tompony iainy vavaka anao, handehananao amin'ny fahamasinana. Hivavaka sika. Tompo misaoranao zay. Fanomenao ndray ty herinandro vaovao mikadona omaly ity. Afaran'ny teninao zahay hitondra tena tsara, ho fahazavana, ho loaran'ny fahamarinana, ny fahitsiana, ny fahatsarana rehetra. Tao aminao zahay andositra, tsy isakaiza amin'ny maizina zay tsy mahavokatsoa. Tao aminao zay atsiaro fa ny fotoana de fanararoatra. Ny tombonandro omenao anay de fanararoatra anaovana Jesosy ny tsara. Afaranao zay olona mahony tena, mahay mitondra tena, mahafehy tena eo anatrehan'ny filany zao tontolo zao. Ary indrindra kristianina sy mpanomponao mahay mizara fifaliana, fanantenana manodidina anay, mifanaja. Tompo, mampahirizanay anananay zany toetra zany. Tahio ny tokantrano tsirairay, hanan zany toe-panahy zany. Tahio ny malagasy rehetra, hanan zany toe-panahy zany. Tahio ny mpiray fiangonana rehetra, hanan zany toe-panahy zany. Indrindra ny fianakaviana, hanan zany toe-panahy zany. Fa efa nantsoinao amin'ny fahafahany zahay, ho fahazavany zao tontolo zao, de tafio ny fanahinao masina tompo. Mba nanana herim-panahana, toetra mendrika, ho modely alay tahaka, ary mitondra fiainana ho amanodidina anay. Mamelahany elokay am'izay tena lokon'ny vavanay mety mandratra ny hafa. Mamelahany elokay am'izay tena lokon'ny vavanay koka mety tsy akasitrahanao. Mamelahany elokay am'izay rehetra mety nampalahelo anay, nampalahelo anao nataonay, na nampalahelo ny namanay nataonay. Diovy zay am'izao herinandro vaovao zao mametraka ny fiainanay eo am-pelataranao zay Jesosy, ho fiainana ankasitrahanao ndray. Mamakivaky ty herinandro ty. Misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.